orinasa jirama tokony homena sazy fa mampitondra avaisana ny vahoaka. Fifidianana be ny tanàna lisitra 2,704 no voaraindreo vaika 20 manerana ny nosy. Fanilihana ny filora valomanana tsy ho kandida tena antso-jahara politika efa tsy ara-dalàna ho ifanify soerinero. Arrivani alarbi fa 2020 ny volana septambra taona 2024 manatra ny fiarabanana tompoko klasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny tontolo ny fifidianana no isantarantsika ny fiarahana tsy maintsy alaina Antananarivo eo ampamolavolana sy eo ampandiniana hanidingana manaraka ho atao amin'ny faniliana ny filoha Marc Ravalomanana tsy ho kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ireo mpitarika eo anivony antokotiko Madagasikara sy ny firaisankina hoy ny maître Anitra Razafimanantsoa raha nitodika manokana amin'ny mponina eto Antananarivo renivohitra sy ny mpikatroka tiko Madagasikara. Nambarany fa tsy maintsy isy ny fanapahan-kevitra ivoaka satria tsy azo avotsitra Antananarivo ho iatrany ny nambarany fanadadiana eo amin'ny sary sy ndratsary ny tahiriny aina. Omaly tokony ho tamin'ny 7 arivo no naray ny notification avy amin'ny fitsarana ny antoko tiko Madagasikara. Nanomboka tamin'ny ora io ny 7 ora omen'ny lalàna ho an'ny antoko timy ijerena ny dingana manaraka ho atao. Nanamafy ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisankina androany fa eo ampandaminana amin'ny firosoana amin'ny dingana manaraka ireo mpitarika amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy isy ny fanapahan-kevitra ho raisina manoloana izao zava-misy izao. Mazava ny tanjona aka n'Antananarivo na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ho ihany ny fanazavana. Ny zavatra fantatra aloha zany dia vao maly alina no azo amin'ny fito sasany alina vao azo zany notification zany le didy zany dia eo ampijerena an'izay zavatra rehetrarehetra ao anatin'izany didy zany zany a isika amin'izao fotoana zao kanefa koa en même temps manomana ihany koa les candidats de substitution. Ny tiana tenena ao anatin'izay tsika mbola manana hatramin'ny rapitso amin'ny 10 ariva raha ohatra ka ny ny délai zay nomen'ny didym-pipanjakana aloha zany no resahana fotsiny hoe didym-panjakana izay mametra hoe 26 septembre à 17h ny fara fametrahana zany didym-panjakana zany candidat filatsako fidiana zany. Ny 48 heures indray raha ohatra ka par rapport amin'le notification le didin'ny tribunal administratif dia nanomboka omaly alina dia rapitso ariva amin'ny fito sasany alina no tapitra zany zay délai de ametrahana ny candidat de substitution. Mitataina osisitsika isika rehetra iza le olona ho apetraka eo ary satria efa mizotra amin'izay lalana zay ary zay no fanapa-kevitra no raisiny rehetra dia tsy maintsy misy ny fanapa-kevitra hoe ndao ary atao candidat de substitution fa en même temps isika misy tolona tsy maintsy atao ihany koa anatin'izay fa tsy avela fotsiny comme ça. Tsy amarana ny tolona efa natomboka ny fametrahana candidat mpisolo-toerana ho iatrany ny fanazavana. Mitaky paikady matotra nefa izany satria fanjakana efa hita ny fomba fanao ny ara-politika no eto ho ihany ny fanazavana. Tsy miova ny conviction ary tsy miova ny lalan-kizorana Antananarivo tsy azo fototra. Zay aloha zany mazava zay. Nanaovana teny rano io na tamin'ny miaraka mikambana na teo anivony antoko na teo anivony vovondrina firaisankina na teo anivony antoko na ny olona zay tonga teo amin'ny QG Belera dia samy miteny avokoa hoe tsy azo fototra ty Antananarivo ty nitoy any tamin'ny sabotsy zany hoe Antananarivo tsy maintsy alaitsika. Io fotsiny mety mahasamy hafa anazy hoe le président Ravalomanana zay eritreretintsika vao apetraka ho ben'ny tanàna sy hoe misy ny candidat de substitution izay nyresana ihany koa zany fa tsy hoe navela fotsiny amin'izao hoe tsy ho avela fotsiny oatra ny autoroute izy io ka avela andraisy fotsiny zay candidat rotsaky ny mpitondra fanjakana eo. Le anakanana an'izay autoroute zay hoe tsy isiny autoroute intsony fa hoe tsy maintsy misy candidat de substitution kanefa ihany koa tsy manakana ny tolona zay ataontsika zany zavatra zay zany. Nanamafy hatrany ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa fa tokony tsy ho maimaika amin'ny fanapahan-kevitra ivoaka ny rehetra. Ekena hoy izy fa mandeha ny fotoana saingy tsy maintsy dinihana tsara ny fanapahan-kevitra ho raisina satria fa navotana sy fijerena manokana ny vahoaka malagasy sy ny mponina Antananarivo no atao.
Fa tsy araky ny lalàna velively ny fitakiana entrana orinasa amina olo-tokana hoy ny mpahay lalàna Fanirisoa Ernève. Mazava ny voalazan'ny lalàna malagasy milaza sy mamatra ny andininy momba izany. Ny fanjakana no mandika lalàna eto fa tsy ny filoha Marc Ravalomanana. Miharihary fa kajy politika saika natao hatramin'ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo. Saingy izao vao natao satria tahotra ny ahavotsitra ny renivohitry Madagasikara eo am-pelatanan'ny fitondrana no anton'izany renivohitra izay misy tantarany ara-politika ho azy ireo. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindatsariny tahiriny ena Atrandy. Ny lalàna malagasy no mametraka fa tsy ara-dalàna ny fitakiana entrana orinasa amina olon-tsotra na isan'ireo manana petraboly na aksionera ao anatin'ilay orinasa aza ny olona iray. Ny fisian'io lalàna io dia manapirofo fa antsonjay politika no atao amin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny tsy nanomezana azy ny taratasy manamarina ny fandoavan-ketra. Lalàna malagasy fa tsy lalàna firenen-kafa saingy izay no fanaovana politika eto Madagasikara hoy ny mpahay lalàna Fanirisoa Ernève. Io commission de fraude io tamin'ny 2020 namoaka décision milaza fa ananan'ny fanjakana etra 125 milliards ny orinasa tiako 125 milliards fa 170 milliards aloha atreo. Tsy nampahafantarina any tiako izany décision zany hoe tsy nanaovana notification tsy notifie zany zareo dika zay mbola tsy nanao recours. Zavatra misy nefa dia zao amin'ny droit fiscal sy ny droit des sociétés, droit des affaires ny olona tompona orinasa na miasa amin'ny orinasa dia tsy tompona ndraikitra amin'ny orinasa iny fa ny misy ny tompona ndraikitra amin'izany ny gérant etc. Ny société anonyme zany hoe société de capitaux misy actionnaire dia ny responsabilité an'ireo actionnaire reo tsy ao anatin'ny responsabilité an'le société. Tsy hoe ianao ohatra hoe za zao ohatra dia anao actionnaire amin'ny Tesla dia raha misy zavatra ataon'ny Tesla dia za tiany andeha enjehana. Non, ny mpitantana ny mpanao an'izay zavatra fraude nataony tao no manao an'izany. Ny taona 2024 no namoaka io ny commission de fraude fiscale saingy tsy nanaovana notification ihany koa ilay orinasa izay voakasika. Ny 7 septambra lasa teo no lany daty ny fanampahana ny voaka raha araky ny lalàna. Mitovy amin'ny tsy misy intsondry io fanampahana io raha ny lalàna no jereny hoy hatrany ity mpahay lalàna ity. 2020 ka hatramin'izao tsika miteny zao 2024 9 septembre 2020 no nivoaka io décision ny commission de fraude fiscale io satria tiany zareo tamin'izay fotoan'izay hoe andao hosakanantsika ny filatsany Ravalomanana présidentielle amin'izay mba miena ny candidat dia mba ile Andry Rajoelina rery sisa naovaka milatsaka eo. Kanjo tsy notifien zareo le izy tsy nalefa ny notification miaraka amin'io titre de perception io 2020, 2021, 2022, 2023 tadidiny zareo fotsiny hoe nisy le décision ny commission de fraude fiscale dia fa tsy mbola navoaka ny titre de perception. Telo taona nefa ny voalazan'ny lalàna hoe maprescrit an'izany titre de perception alefa avy amin'ny décision ny commission zany. Zany hoe raha 9 septembre 2020 no namoaka ny décision ny commission de fraude fiscale io izay mbola mafisiko fa mbola azo anaovana recours any amin'ny tribunal administratif, any amin'ny tribunal, any amin'ny conseil d'état dia tsy nivoaka izany tao anatin'ny telo taona satria septembre 2023 no tokony farafahatarany namoana an'izany titre de perception zany. Mitovy amin'ny tsy nisy zany ilay décision navoaka ny commission de fraude fiscale. Izay efa mazava amintsika koa fa antsonjay fotsiny ihany no nanaovana an'iny satria 2009 nanaovana le redressement fiscal, tsy hoe redressement fiscal efa tany amin'ny 2005, 2006, 2005, 2009 tompoko efa may daholo ny tiako mbola nanaovana redressement fiscal. Mahakasika ny filazana fa nisy ny taratasy fanekena
dia nanamafy ifaniriso herinaivo fa ireo kandida rehetra nirotsaka ho fidinao amin'ny filoham-pirenena dia nasaina nanao izany avokoa. Tsy mahagaga ny fihetsiky ny fanjakana amin'izao ho hiatrany ny fanazavana satria efa ny taona 2024 no namoahana ny fanapahana anakanana ny filoha Ravalomanana tsy ho kandida ho filoham-pirenena. Ny mampalahelo dia ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana politika toy izao. Mila ny foany malagasy ho hiatrany ny nambarany. Na Roland Ratsiraka na Isiteny na Andriamatoa Rajaonary Mampiana sy ireo olona rehetrarehetra izay nilatsaka tamin'io élection présidentielle 2023 io dia nanao lettre d'engagement daholo. On s'engage sur l'honneur à payer toute taxe izay taxe fiscale izay mety tokony ho aloha. Zany hoe bateau io ohatran'le déclaration de patrimoine faneny président Ravalomanana dia nasiany zareo hoe 170 milliards miaraka amin'ny intérêt de retard zany, miaraka amin'ny sanction ony. Nefa ny titre de perception mbola tsy nivoaka. Ny tiako tenenina amin'izao zany tsy akory eto anao avocat Ravalomanana, je suis pas avocate, je suis magistrate. Fa ny fahaizana lalàna sy ny fahaizana politika ary tsy fanekena ny fampiasana ny administration fiscale, ny fitsarana anaovana antsunjay politika na ho an'izy io na ho an'izy. Anareo malagasy izay iresako isan'andro no ilaiko tonga saina mba handray ny andraikitrareo ny manandrify anareo. Tsy misy afa-tsy ny vahoaka malagasy ihany no mila mandray fanapahan-kevitra matotra manoloana ny zava-miseho sy iainana ankehitriny. Ny mpitandro ny filaminana atao fitaovana politika, ny fitsarana atao fitaovana politika, ny solombavam-bahoaka maro anisa raha teo miandro baiko fotsiny. Manao izay dany ny kibo ny fitondrana satria ny vahoaka tsy mahatsapa-tena ho tompona andraikitra amin'ny fireneny. Fa manoloana indrindra izay vaovao ny fiainam-pirenena izay dia tsy mahatsiaro tena ho tompona andraikitra amin'ny fiainam-pirenena ny vahoaka malagasy satria tafiditra tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana hoy ny profesora Ralson Roger. Isan'ny paikady politika apetraky ny mpitondra teateza eo amin'ny fitondrana ny fampahantrana toy izao ary dia izao iaraha mahita sy miaina izao ny vokany ho hiatrany ity pahay toekarena no sady mpanaraka ny raharam-pirenena ity. Indao raha tsika avetrany ny fanadiadiana. Resam-pifidianana foana no miteraka krizy goavana eto amin'ny firenena. Raha ny tantaram-pirenena no zohina hoy ny profesora Ralson Roger. Fehezin'ireo ny mahazo fahefana ireo ny rafitra rehetra ka zary-panatanteraka baiko politika ho tombotsoan'ireo mpitondra ny ambiny. Manamarina ny olana misy eto amin'ny firenentsika ireo fifidianana roa farany teo. Raha fitondrana naina kalesona dia nanova ny fomba fanaovana politika ka nanome fahalalana ho an'ny rehetra. Saingy mbola mipetraka ny lolon'ny politika ka zary mamboly korontana vaovao sisa vorovoro vaovao. Tsy tenenina tsony moa ny fifidianana zay hitatsika fa afeno alatra ny fifidianana. Tena nampalahelo indrindra nanomboka tamin'ny fifidianana faraparany ireny dia feno alatra mihitsy fanodikodonana vato sy ny sisa mampalahelo mihitsy izy ary ankehitriny azo tsika dia mahita fa mbola atao hoana zay tsy ahafahan'ny kandida ilatsaka raha tsy teny fa ny an'ny président Ravalomanana ireny dia hita mihitsy zany fa hoe sakano tsy ho lasa mihitsy. Zavatra ohatran'izany zany dia miteraka lonilony amin'ny olona etsy ankirany ny ara sosialy ny bahoaka fa tena mampiteny moana ozy ny fitenenana. Zany rehetra zany rehefa mitambatra dia teraka krizy dia tsy mahagaga raha misy indray fihetseham-bahoaka. Misy finiavana fampahantrana ny malagasy eto mba tsy ahafahany vahoaka mihetsika intsony ho an'ny mpitondra dia fanonganam-panjakana ny fikasana fidinana an-dalambe na mpanao politika io na sendika eny fa na atramina firaisamonim-pirenena sy mpianatra mitaky ny zo azy. Raha fitondrana manao ny marina sy tena tiam-bahoaka nefa tokony tsy atahotra izany ho hiatrany ny fanazavany. Ary io moa le tonga amin'le nataon'le mpanjaka tamin'ny fotoanandro zay tamin'ny mpanolotsaina malaza mahay dia hoe tezany eto amin'ny fitondrana ozy inona ny tokony ataoko dia ozy izy hoe ataovy ozy zay masahirana sy manona ny vahoakanao dia tsy hanam-potoana tsony izy ozy eritreretana anao fa hitadiny haniko hanina isan'andro izy zay mahazo vahoakantsika amin'izao fotoana izao. Dia raha misy indray ozy mitabataba amin'ireo ozy le mpanolotsaina dia tsy hoe mangina izy dia zarao zavatra. Hitatsika izy zao le mena sakafo matetika vaty tsindry sy ny namany ireny dia mangina izy ozy
zavatra ohatran'izany ny zava-misy ka le vahoaka zany zao fa tena sahirana fanoana efa tsy tantsony zay atao ka raha tsy misy mitarika izy tsy ho tonga saina mihitsy izy am'izany fa le izy oa le fitondrana raha vao hoe mihetsika le vahoaka de zay verina foana fanongam-panjakana aminay a raha fitondrana matoky tena raha fitondrana matsapa fa manao zavatra tsara ka tiany vahoaka na mihetsika ary ny vahoaka mitaraina sy milelalela sy mively vilany mikapoka sarim-bilany mitsoka sifle sy namany proof zany fa hoe misy zavatra tsy mety eo amin'ny maray aman-dren'ny fitondrana de tonga de miteny hoe inona ry vahoaka ny tsy mety aminareo zany de miteny vahoaka hoe zao ny tsy mety aminay de da vahaolana iny inona te da mefara mihitsy anay zany amin'ny fionambe mihitsy e hoe andao eo anary ny vahoaka rehetrarehetra sy ny fitondram-panjakana sy ny na mpanohitra na ina andao inona te davana vahaolana ho an'ity firenena ity tsy voavany resaka lalàna intsony izao olana ara-politika mavesatra amin'ny firenena izao mazava ny sary nasehon'ny fitondrana hatramin'izay fa eo ambany vahoan'ireo mpitondro avokoa ireo rafitra rehetra mila mijoro ny fanoherana sy ireo mpanao politika mitovy hevitra aminy mila mijoro ihany koa ny malagasy raha te hiala amin'izao zava-misy izao ho hiatrany ny profesora Roger Ralson fa tokony hijoro amin'ny mahateknisianina azy ireo rafitra mpikarakara fifidianana hoy ny mpanao politika amin'izao fifidianana izay hoatrehantsika izao izany natao dia mba hiantohana ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ary isorohana ny mety sy ny korontana samy ijinja izay nafafiny raha teo ny rehetra ka tokony samy andray anjara manandrify azy manoloana izay filamina ny fifidianana izay fanadiadiny ny andro miaratiana eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince mazava ny fihetsiky ny fitondram-panjakana fa tsy te hiroso amin'ny fifidianana manaprofo izany fanasarotana amin'ny fikarakarana ireo taratasy firosahako vidiana tsy ahafahan'ireo olona maniry hitondra fampandrosoana amin'ny komina iray izay anginy ny fampandrosoana vita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka tao io Christian Taber ny fifidianana amin'ny mpitondra fanjakana ka nahazoan'izy ireo ny fahefana ary kazan'izy ireo azy manokana mpitondram-panjakana sy raha tegna ny fifidianana izy ary efa analizy napetraka foana io ary efa teny napetraka foana ny azy zany ny fifidianana aminy dia atreo amin'le présidence ny république azon'izy igny tamin'ny fomba rehetra dia atreo amin'ny législative lazainy fa maronisy izy eo ny maronisy ao anatin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny androm-panjakana efa namitaka régime teto ho io maronisy ny tany aloha-tany fa niongana foana rehefa le avy aty amin'ny base e maro sahiragna maro mahantra dia tsy maintsy manongana izy na tianao na sy tianao ka hoy izy ny fitondram-panjakana hoe miainga avy amin'ny commune hoy izy amin'ny hoe Madagasikara sy maintsy mandroso Madagasikara sy maintsy mandroso hoe dia asarotona atao ohatran'izao ny fikarakarana na misy zany olo tantsata ambany volo izy fa mba managny foto-kevitry ny fampandrosoana amin'ny commune zay misy anazy dia asarotonao mazava nefa fa samy ijinjizana fafy ny rehetra oriana kely ao hoy ny fanazavany fifidianana manaraka ny fenitra demokratika hitondra filaminana eto amin'ny firenena no tanjona ka tokony ho apetraka isorohana ny mety sy nakorontana amin'ny rafi-panjakana isaky nambaratongany mba mijoroana reo teknisianina fa sy hoe rehefa raikitra le sakoriky dia hitendraina reo hoe ka zay nge tratrany non tsy mandefitra tsony fa samy mihatsika mibaby am'le zavatra nataony na mafy rivotra anao dia mibaby rivotra na mafy fahendrena anao dia mibaby raisinao zay ka hoy zay hoe ataovy ampilaminana le izy satria komba afarany ty raha film anao atao Jean-Claude Van Damme sy Bolo Yang ty ka hoy zao hoe ataovy ampilaminana ty zavatra ty mba tsy isin'ny sakoriky eto mila ny olo-pirenena rehetra anao ny adidy ary andriandraikitra feno amin'ny raharam-pirenena indrindra ny fifidianana ny zava-misy ho ny fanamafisana any olo-pirenena raha toy ny fahefana ka tsy misy afaka androbaka izany eny ampelantanany mbola eo amin'izay vaovao ny tontolo ny fifidianana izay hatrany dia rampitso hatramin'ny 10 ariva sisa no ananan'ireo maniry ny irotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna amin'ny fifidianana izay tanteraina ny 1 Desambra ho avy izao nanamafy ny teo anivony Cheny androany efa mbola manana 27 ora aorian'ny fepotona io ny OVEC andraisana fanapahan-kevitra momba ny maha-kandida na tsy ho an'ny listra iray mbola misy ambaratonga raina ihany koa aorian'ny ora voalaza io raha ny fanazavana hatrany fanadidina eo amin'ny sary sirindatsariny mbola avatsara na feno na tsy feno ny antota-taratasy ny ireo mikasa irotsaka hovidiana dia mifarana amin'ny 10 ariva rampitso alakamisy 2 ny volana septambra ny fandraisana ireo antota-taratasy firotsaka hovidiana eny anivon'ireo OVEC 27 ora aorian'io no ananan'ny OVEC andraisana ny fanapahan-kevitra ka aorian'izay
voandefa ny notification any amin'ireo kandida sy ireo pralistra aminy vao miara-maleo tena misana ny fifidianana. Taratasy izay manamafy na noraisina na tsy ny maha-kandida azy ireo. Raha toka tsy afapo amin'ny fanapahan-kevitry ny seni ireo pralistra dia afaka mitondra andraraha eny anivo ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana, hoy ny teo anivo ny seni. Mariana fa na feno na tsy feno ny antota taratasy dia mijanona amin'io amin'ny 5 ariva io ny asan'ny fandraisana taratasy. Ary manana 270 ora ny OVEC ao arinan'izay andraisana fanapahan-kevitra. Ao arinan'izay kosa nefa dia notifiena arak'izay fomba filaza zay ireo platsaka hofidiana na ireo listra ahafahan'izy ireo raha sanatry ka no lavin'ny OVEC ny filatsaka hofidiana dia manao ny ambaratonga fitarainana amin'ny fifanolanana izay misy dia mitondra ny fifanolanana zany ety amin'ny seni ary manana 27 ora indray ny senia andraisana fanapahan-kevitra. Raha ohatra ka tsy miraviny eo ilay fifanolanana dia zon'ny platsaka hofidiana sy ny listra ny mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana izay misahana ny ady amin'ny fanjakana. 27 ny isan'ireo listra voarain'ireo OVEC 20 manerana nosy. 77 sy 7 kosa no isan'ireo pirotsaka hofidiana amin'izany. Ho an'Antananarivo renivohitra manokana dia mbola tsy nisy nametraka antota taratasy firotsaka hofidiana atreto ankoatra ny maro karavalomanana na dia ikatona ato anatiny 20 ora aza ny fametrana ny antota taratasy eny anivony OVEC. Fatafapetraka omaly ny antota taratasy firotsaka hofidiana ho an'ny kandida natolotry ny firaisan-kina ao amin'ny kominy Mahajanga voalohany sy ny kandida natolotry ny Antokotiko Madagasikara ao amin'ny kominy Ambohivohitry Moramanga. Fanamboavana ho an'ny fampandrosoana miainga eny ifotony no apetraka ireo kandida ireo mba isitrahan'ny vahoaka ny tena fampandrosoana marina. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindatsariny Tahiriny. Hadja Andrianarivony no kandida ben'ny tanàna natolotry ny Antokotiko Madagasikara ao amin'ny komina Ambonivohitry Moramanga. Efa kandida tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo ny tenany ary nandresy saingy nisy ny fanapanana avoaka ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana fa averina ny fifidianana atao amin'ity komina ity saingy ny antona teo hatramin'izao io fanapahan-kevitra io. Tsy nanana ben'ny tanàna i Moramanga nandritra ny 5 taona. Ankehitriny miverina ho kandida ao Andrenivohitry Bezanozano ny tenany ary nanamafy fa vonany hitondra fiovana manoloana ny fampitehan'ny tanàna amin'izao. Nisy ny tamin'ny taona 5 taona lasa izay atao fakana lesona daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana koa zahay dia efa vonona tokoa zao efa ela zany zay vao tamin'iny dia efa vonona zay niatrika ny manaraka fa asakasaka izay nitondra ny tamin'ny tsy tokony nitondra teo nefa mbola nitondra ihany ka vonona tokoa zay izao hitondra ny fampandrosoana ao amin'ity tanàna ity. Voalohany tany-tandalana ny fahamarinana tamberina ndraikitra ary ny mangarahara. Ireo ny sotoavina izay ho atrehanay foana mandritra nyity fifidianana ity mialoha mandritra ao arina ary lalàna moa zay vao mainka tsy maintsy izay ny tantananay ny commune. Ny filohan'ny Antoko ASVM Rivirakotovao kosa no kandida ho ben'ny tanàna avy amin'ny firaisan-kina ao amin'ny komina Ambonivohitry Mahajanga voalohany. Nanamafy ny tenany fa vonona hitondra fiovana ho an'ny tanàna ny Mahajanga izay tanàna na lehibe azy ary manana ny mahizy azy. Atsika jiaby kandida tanjona atsika io koa efa efaka vany fa asa ny ataontsika. Ny afaka dia tsotra azonareo ono miaraka aminakay reo totodika zany verinareo maro taminazy reo fa nanana hevitra hafa fa hoe navoaka ao zokirivo mivory zay io semaine papakevitra niarana forse mampitiavana Mahajanga ty niarana ka zay no apisianatsika jiaby aza mivola mihitsy io fa raha tavaty tavela fady mivola zay miasa moa tsika
raha tianareo zao tianareo reo membre asika ambefolo ao anatin'ny conseiller de anankitelo le suppléant miasa tsika atsika mandresy lahatra vahoaka tsika tsy manao varoko tsika tsy manao forcé fa mandresy lahatra tsika tandrazana iraisana tsy tsara malagasy miady fa tsika zany a dia miasa tsika faharoan'izay tena asa ataotsika dia mampirisika ny olo andeha hividy fa toa zaho zokorivo anao tiako avy lera iny anao petraka antranonao fa tsika mampirisika ny olo andeha hividy mbola misy solution raha misy tsy anatin'ny misy tafidianana anareo mbola afaka makataka ordonnance tsika parti politique miaraka jiaby zany miaraka aminakay zereo n'olo tsika sodenisy anaty fototany any tsy tafilaplista tsika mikarakara azy tsika manana avocat mandeha ny tribunal tsika maka ordonnance satria tsika manana zoam-pirenena malalaka vidy zany tsara ny manamarika fa ifarana ny rapitso alakamisy faina amby 20 ny volana septambra ny fandraisan'ireo oveka ireo antota taratasy ho an'ireo zay maniry ny irotsaka ho kandida be ny tanàna sy mpanolo-tsainy raha ny antotanisa farany dia komina 427 no mbola tsy manana kandida atreto. Fa ankoatran'ny atao amin'ny kominy Moramanga sy Mahajanga voalohany izay dia isan'ireo nanatitra ny taratasy firotsako fidiny androany tetsy amin'ny oveka Ambohidratrimo ihany koa ny kandida izay natolotry ny Antokotima ao amin'ny komina Ambonivohitry Ambohidratrimo Fanira Zafimanantany sy ny kandidatima ao amin'ny komina Ivato Rakotomavo Mikael. Fantatra fa tsy mora ny fikarakarana ireo antota taratasy firotsako fidina ka nahatonga ireo platsaka ofidina taraiky tamin'ny fotoana farany tahaka izao vo afaka nanatitra izany teny amin'ny oveka misy azy nandaniam-bola sy nandaniam-potoana betsaka ny fanangonana ireo dossier saingy tsy azo natao ampihemitra izany fa ijoroana hatramin'ny farany miaraka amin'ny fitiavana ho an'ny fanavotana ny komina misy azy ireo. Fanadiadiny ando miaratina eo amin'ny sarisindatsariny Mathieu Prince. Mandidina ny enina tapitrisa ariary ankoatra ny antobola no vola lan'ireo kandida pirotsako fidina tamin'ny fanomanana ireo antota taratasy rehetra ilaina amin'ny firotsako fidina be ny tanàna sy mpanolo-tsainy tanàna. Nakasarotona ny fikarakarana ka natonga ny kandidata raika aty amin'ny andro farany vao nanatitra ny dossier ilaina. Fa tena tsy possible mihitsiny teo amin'ilay fanasarotana zany ny antota taratasy izay nivezivezena tany amin'ny tribunal. Tadio tsara tsika eto Antananarivo zao misy an'ilay tribunal de première instance nakana n'ilay casier judiciaire sy lay certificat de nationalité. Enjana dia enjana ilay izy nahazona an'izany sy ny filaharana tamin'izany. Eritrereto any amin'ny commune lavitra TPI zany sarotra be. Ny fivezivezena tany amin'ny Ivoketra amin'ilay fandoavana an'ilay certificat de régularité fiscale zany na hoe état de change bis tsy mora koa iny miovaova indraindray le marobola. Finalement moa zany ho an'ny teto Ambohidratrimo 400 000 ariary isaky ny sokajinasa. Ny akamaroanay dia mpamboly dia vitsivitsy ny prestateur zany sy manana asa hafa zany ambonin'izay. Dia hitanareo an'izany raha ny eritreretina 50 000 ariary isan-taona izy dia lasa 100 000 ariary dia raha ohatra hoe telo taona ny tadiavin'ny texte dia nisy prorata 2024 zany hoe efa taona ny nalo 100 000 ariary fois 4 400 000 ariary zany zay ny tadiavin'ny olona tsy latsaky ny sivy mahery tato amin'ity tsy natao hosakana ny fahasarotana ny ainana fa entina nampiana ny fahavonona na efa nanana ampandrosoana ny tanàna ilatsahana. Fanamby lehibe apetraky ny mpitariky ny lesitra eo Ambohidratrimo fa ny Razafimanantany miaraka amin'ireo mpanolo-tsaina miara-masaminy ny ametraka ny komina Ambonivohitry Ambohidratrimo ho fitaratra amin'ny lafiny rehetra. Dia tena hoe tsy ho tanàna fandalovana fotsiny village Ambohidratrimo fa tena hoe ville mendrika ho commune urbaine zany mbola betsaka ny asa atao eto na ho an'ny fotodrafitrasa io na ho an'ny lafiny ara-tsosialy na ho an'ny lafiny fianabeazana. Fantatsika tsara mamiratra be zany Ambohidratrimo zany commune eo amin'ny lafiny fanabeazana satria anisany tena mitarika foana ho an'ny lycée zany indrindraindrindra raha horaisiko. Izay moa mazava ho azy amin'ny hoe ao anatin'ny Antokotiky Madagasikara anay dia ametraka n'ilay fomba fijery ao anatin'ilay tarika hay fomba ary mametraka an'le hoe RRE napetraka ny président Marc Ravalomanana résultat rapide efficace afaka 10 taona zany dia ho tarafin'ny Madagasikara ray manontolo
raha toka tonga ny fotoana zany ka hoe tahiny mahazo ny tsodrany eto zay. Ira Kotomavo Mikael no nazo ny fankatoavana ka hitondra ny fanevany antokotsika i Madagasikara ilatsakofidina be ny tanàna ao amin'ny kominy Ivato. Tanora avona hitondra fampandrosoana marina hipaka amin'ny sambatan'olona sy ny tanàna ny tenany. Ametraka ity kominy ity amin'ny toerana misy azy amin'ny mahavavadin'ny Madagasikara ny kominy Ivato. Mba ho komina mateonina, milamina sy madio araka ny vina entin'izy ireo. Tsy vitan'olo tokana nefa zany fa mitakasa avy amin'ny rehetra. Ary ho tanora sa vonina malala ary mavita ny adidy sy andraikitra izay ho andraraisinay ankehitriny. Maro ny vina ny programanasa izay efa nomanina ny rafehezana foy dia ho Ivato mateonina izay ny tanjonay. Ivato milamina, Ivato madio ary izay no etaetan'ny rehetrarehetra mba ho filaminana no Ivato ary mba ho komina mba mendrika marina izany vavadin'ny Madagasikara zany. Ndao tohizana ny firaisan-kina, ndao ho tohizana ny fifanomezan-tanana, ho tohizana ndao hiaraka isika mba handray an-tanana hifanome tanana mba anampy tsy vitako rery fa isika rehetrarehetra mba hitondra ny Ivato mba mendrika izay vavadin'ny Madagasikara izay tokoa. Samy nahavita nametraka ny taratasy firotsako-fidiana tetỳ amin'ny Ovaika-Ambohidratrimo androany ifaniry Razafy Manantany irotsako-fidiana amin'ny komina ambony vohitra Ambohidratrimo sy Mikael Rakotomavo hiazakazaka amin'ny komina Ivato. Nampiseho fahavononana sy firaisan-kina ny rehetra. Niara-nisa lata amin'ny fanatondrotsana tsaka ny sandava ny fikarakarana ireo antota taratasy filatsako-fidiana. Mpikatroka maro, vovonana, antoko politika sy olon-tsotra maro no nanotrona azy ireo tetsy an-toerana niaraka tamin'ireo mpanolotsaina préalivitra aminy sy ny solom-bafam-bahoaka. Mandidina ny 20 hatramin'ny androany, ireo efa nandrotsaka ny taratasy firotsako-fidiana teto amin'ny Ovaika-Ambohidratrimo izay manana komina 420. Saika milatsaka amin'ny anarany tsy miankina avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Izay ny tontolon'ny politika fa eo amin'ny tontolon'ny jiro sy ny rano izay tena mampitaraina ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao dia tsy azo ekena ny famononana ny mpanjifa hiara-maty amin'ny orinasa JIRAMA izay andalam-pahafatesana vokatry ny tsy fahaiza mitantana hoy ny filohan'ny federasiona ny fikambanana miaro ny azon'ny mpanjifa tafahoatra ary efa mihoatra ny tokony ho izy ny vesatra sy ny zioga mianatra amin'ny mpanjifa ankehitriny. Tokony ho sahijoro hiady amin'ny hetsirariny sy ny tsy fahamarinana ny mpanjifa ho hiatran'ny afana mafisany. Fa ny adediny ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ndatsarany Mathieu Prince. Feretana vokatry ny court-circuit, ronono anjaton'ny litatra tsy maintsy arina ary ny tena zava-doza fahafatesana vokatry ny fahatapahany herinaratra tamin'ireo hôpitaly lehibe. Santionana amin'ireo fahavoazana goavana, atetraka ny fahatapahan-jiro manerana nosy ireo. Ankoatra ny fatiantoka sy ny fahasimbana teraky ny fahatapahan-jiro lavareny eo an-tokantrano, miatraka mivantana amin'ny asa eny anivon'ny orinasa ihany koa izany. Eo ihany koa ny fanasazian'ireo mpiasa andolo volan-jiro rehefa tapaka ny asa, raha ny fitarainana voarain'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Efa mihoatra ny tokony ho izy ny zioga ampitondraina ny mpanjifa ankehitriny, tokony ho saziana araka izany ny JIRAMA hoy ny fanazavana. Misy izany natao hoe fahasaziana ny orinasa JIRAMA satria mihoatra ny sangy ny zavatra miseho mahazo ny mpanjifa. Lasa fanerena no ataon'ny orinasa anankiray izay vokatra ratsy nateraky ny tolotra izay tolotra ny JIRAMA. Izay zavatra izay dia araky ny teniko mbeny no hoe misy lalàna entina iarovana ny mpanjifa manoloana ny atao hoe atsojay mahazo azy ireo. Ka eto dia miteny sahady amin'ny filoha izany atao hoe fédération ny fikambana miaro ny mpanjifa malagasy izany ny mba ho tongava saina nireo tompona andraikitra ny ezahana ny hijerena ankaiky ary amahana ny olana mahazo an'izany mpanjifa zany. Ary misy ny fampirarahina, fampiraraha raha tokony ho azo atao zany, fa raha tokony kosa ny hoe tsy misy intsony ny fampirarahana dia azo ataontsika mpanjifa amin'ny alalany zany atao hoe fikambana amin'ny aron'ny zon'ny mpanjifa zany mitondra ny raharaha ambonimbony kokoa eny anivon'izany atao hoe fitsarana izany.
mila mijoro eo anatrehan'izany ireo mpanjifa ho saiady amin'ny tsy fahamarinana zahitsika mifarahy tanana zahitsika samy joro a iady amin'izany tsy fahamarinana miseho amintsika tsirairay zany ananivon'ny hôpitaly zany na anivon'ireo orinasa zay ataontsika hoe manery atsika any amin'ny zavatra sy tokony azo atsika izany tsy azo akina ny famononan'ny mpanjifa iara-maty amin'ny orinasa Jirama izay andalam-pahafatezana vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ho iatrany ny fanazavana tokony asiana mpifaninana amin'ny ihany koa ny Jirama isy ny famarina toerana eny amin'ny fiarahamoniny orinasa efa maty ny orinasa Jirama ka raha sanatria kosa ny hoe ilay orinasa no ratsy fitantana ka tonga hatrany amin'ny fahafatezana ohatr'izay a ny tsekenay a vahoaka mpanjifa teny hoe zahay koa iara-maty amin'ilay orinasa zay no tonga anay miteny amin'ny fiaro no mpanjifanay no hoe tondra ilay sosikevitra mbola mafisina ilay izy no hoe tsara kokoa asiana natao hoe mpifaninana amina concurrence aminy ilay orinasa mba hisinina natao hoe stabilité eo anivon'ny fiarahamonina malagasy tsy latsaky ny 20 ora isan'andro ny fahatapanjiro amin'ny ankamaroan'ireo faritra eto Antananarivo sy ny manodidina tsy misy akony amin'ny mpanjifa ny fanarenana saika ho isan'andro ataon'ny Jirama ary ilazany fa antony fahatapahana lavareny tsy misy fanazavana nefa na fanamariana azo atao amin'ny faktura aloha isam-bolana izay tsy mifanaraka amin'ny tolotra fa midangana izay tsy izy miatra amin'ny ty farany volana septambra ity ihany koa ilay sazy 500 fanampiny ho an'ireo tara fandoavana ny faktura anjiro sy rano ny tontolon'ny jiro sy ny rano izay narahantsika teo izay fa mahakasika kosa ny ara-malagasy dia fantatra fa isan'ny takaitrana velany fandalovan'ny coronavirus ny fahasarotana ho an'ny famoahana entana vita malagasy any ivelany sy ny fahasarotana ho an'ny famoahana ny akora avy eto an-toerana santionana amin'ireo olana sy sakana ho amin'ny fivelarana ho an'ny taozavatra malagasy ka mahavelo taraina ireo mpanao sy mpivarotra ny taozavatra vita malagasy izany tsy dia mahazo vahana reto amintsika ihany koa ity sehatra ity satria vitsy dia vitsy ireo malagasy tonga manjifa ny vokatra sy ny taozavatra vita malagasy raha oharina amin'ny zavatra vita avy any ivelany fanadadiny ny finontsoa rary malala eo amin'ny sary sy ndatsary ny Andrakoto Malala no mitatitra amintsika ny antsipriana izay 100 malagasy ihany no manjifa ny taozavatra vita malagasy raha ny fanadihadiana ny vahiny no liana amin'ireo asan-tanana vita malagasy misedra olana araka izany ity sy ampiarina ity satria tsy manintona firitsony ireo vahiny ny mitondra ny asan-tanana malagasy any ivelany no ny fahasarotany famoahana izany avy eto amintsika eo ihany koa ny fahalafosany ankora-piasaina ny amin'izao aloha zany zao dia somary hitanareo zao fa maharisarisa tokoa ny mpanjifa amin'izao fotoana izao so hitantsika izao hoe izay mpivarotra zao no fampijerijery eo tena tsisy mpividy zao hitanareo izao malalaka tsara ny couloir ny vidy hividiananay ny matériel izay ampiasainay miakatra isan'andro fa ny vidy hivarotanay rehefa tonga ety ambony latabatra izy miamidina satria ny asa vitanay tsy afaka hoaninay mihitsy dia tsy maintsy manaraka izay zavatra iainany eto zany zay asa asiana nireny protocole be reny efa fahafahana miditra eto amin'ity Madagasikara ity ho an'ireo touriste izay mamelona indrindraindrindra nay mpanao asa tanana fa tena mijaly zay tena matsiaro hoe tena miaina ao anatiny tena fahoriana lalina izahay dia mba mangataka izahay raha mba hoe souvenir ny entin'ilay olona mba omeo fanalalana izy ahafahany mitondra n'izay entana izay tiany izay mba jereo manokana mpanao asa tanana rehetra hatramin'ny mpivarotra ny asa tanana fa tena lasa mijaly loatra izahay tsy dia lafo fa natao sakatriny rehetra ny vidin'ireo taozavatra vita malagasy manomboka amin'ny arivo dia afaka manjifa izany na izany aza nefa ny sarany dia vitsy amin'ny malagasy no liana amin'ny taozavatra vita malagasy ny zavatra lehibe tena mahafaly aloha amin'izao fotoana izao raha taloha dia teo eo amin'ny 2 ny malagasy no nanjifa ny vita malagasy ary isorana be dia be ireo mankafy ny asa tanana vita gasy ny malagasy fa tena manohana nay mpanao asa tanana zany ka dia mankasitraka indrindra ny zavatra amidinay zao eo amin'ny 2 hetsy ohatr'izay
Zava-dehibe ny fampiroboroboana ny asantanana malagasy mba hampandrosoana ny toe-karena eto Madagasikara. Miantso ireo tompon'andraikitra isambaratongany mba hijery manokana ity sehampiariny ity. Izany amin'iny fa ilay ankizy vavy 10 taona nandresy ireo mpiazakazaka 700 mahery tany Kanada. Ilay vehivavy zokiolona indrindra nitsambikina tamin'ny alalan'ny parachute ary ny ranomandry ao amin'ny tany Hainisara no vaovao hafakely hoentiny Livano Menjanary amintsika indray amin'ity alina ity. Ndao ary. Ny volana febroary 7,700 no fotoana farany nirotsahan'ny ranomandry tao amin'ny tany Hainisara. Nahatra sasakadiny teo no ora-panala tamin'izany. Saingy ny alatsinainy lasa teo dia nijanona teo ambony dongo-pasika nandritra ny ray andro manontolo ny lanezy. Manodidina ny 10 metatra ambony hahavon'ny ranomasina. Ny tora-pasika voadidin'ny tendrombohitra Atlas. Ruth Larson, vehivavy teratany suédoise, 17 taona no nahazo ny record du monde ho olona antitra indrindra nahavita nitsambikina teny ambonin'ny parachute. Salama tsara i Ruth ary tsy nisy nahatahorana ny fahasalamany. Nandresy tsinay tamin'ny hazakazaka Oasis Zoo Ron tany Kanada i Sarah Nicholson, 10 taona. 3 minitra sy 3:15 segondra isaky ny kilometra no nanaovan'ny hazakazaka ka vitany tao anatin'ny 7 minitra sy 5:20 segondra ny dia mirefy 5 kilometatra. Mpiazakazaka 700 mahery no tao arinana ary izy no vehivavy voalohany ny ampita sy nitsipika fahatongavana. Maresaka iraisam-pirenena tratry ny krizy ara-pahasalamana goavana ny reny sy ny zaza ao amin'ny faritry Darfour atsimo Soudan araky ny tatitry navoaky ny Médecins Sans Frontières na ny MSF ny talata lasa teo. Eo ny tsy fampina ara-tsakafo mahery vaika fa nambarany ihany koa tamin'izany fa miakatra ny tahan'ny renim-pianakaviana sy ny zaza tratry ny tsy fanjari-tsakafo ao amin'ny tany Darfour. Livano Menjanary sy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsipriany izay. Nanomboka ny volana aprily 2024 ny andohan'ny tany Darfour, Soudan dia 470 ireo renina moniainy vokatry ny septicémie teo anivon'ny hopitaly. Olana ny fahafenondreo hopitaly, eo koa ny tsy fahampian'ny fanafody andraisana tanana azy ireo, ny falaviran'ny hopitaly ary ny tsy fahampian'ireo foto-drafitrasa ara-pahasalamana. Mampanay koa ny tsy fanjarian-tsakafo mianjady amin'ireo ankizy any an-toerana. Ny 3 isanjaton'ireo zazalatsaka ny 2 taona ny tratra ny fanjarian-tsakafo mahery vaika amin'izao. Iray amin'ireo fikambanana tsy miankina sy samiasa ny Soudan, ny Médecins Sans Frontières na ny MSF. Miantso firenena mikambana sy ny fikambanana iraisam-pirenena ny MSF mba hampitombo haingana ny famatsim-bola ho an'ny programa momba ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary ny sakafo ho an'izy ireo. Mampitsangam-bolo raha ny fanazavana ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza marobe noho ny fanjarian-sakafo sy ny anohanana. Tapitra ny fampalalamba voantsika tompoko lasy sy tompoko vavy tamin'ity ariva ity mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara ho amintsika tsirairay avy. Veloma tompoko.